Zava-dehibe teo amin'ny fiainanay Isbekoto satria izy Isbekoto samy nanao sosio ary zay roalahy samy nandeha tany Madiro dia nandeha tany Iadamalandy zay dia hoe manao voalohany indrindra aloha zany manao azafady manao mba ilalana hoe miera zany amin'ny Iadamalandy hoe afaka ve zahay hanao fanadihadiana eto. Eny ary tongavonareo fa tongavonareo ao amin'ny Zomba zany Zomba Nanelobe ny anarany. Dia Iadamalandy zany fa manino izy no hoe Iadamalandy izy zany taranaka mpanjakamena zany hoe avy any amin'ny lahy izy zany tena taranaka tena hoe tsisy tena hoe mivantana avy amin'le mpanjaka taranaka mpanjaka mivantana izy zany zay mahatonga anazy hoe mpanjakamena. Dia Iadamalandy zany no ray aman-dreny mpiaro ny fomba netrin-drazana ao Madiro Valo. Dia le Zomba zany ny toerana anankiray ifampiresahana sy fangatapitahina amin'ny reo razana sy zay tsy tokony adino lay pahary. Zay zany ny fomba malagasy zany zay hoe loloavina tampony loha lay pahary zay pahary zao rehetrarehetra zao. Dia rehefa avy eo tsy nisy tsika malagasy raha tsy nisy ny reo ny lohalalana antsika loharanom-poirana dia ny razana zany fa mbola misy afatra nampitain'ireo razana reo. Dia reny afatra be dehibe reny anisan'ny fibiazana fanabiazana antsika. Zay zany no mampatonga hoe mena lanja mena hasina ajaina ny razana. Zay zany le izy. Dia ny finoan'ny olona indray nefa samy manana ny finoany. Misy silamo, misy bodista, misy kristianina, misy iny an'olona tsirairay fiainan'ny olona manokana tsirairay. Fa ny fomba tantsika aloha hoe mampiavaka antsika eran'izao tontolo zao satria ny Japonais manana ny anazy keo. Ny Sinoa manana ny anazy keo. Ny Sinoa zao dia taoisme ny azy. Dia ny Japonais zao sintoiste ny azy, zareo sintoiste. Dia bodista koa misy an'izay koa any amin'zareo. Dia tany rehetra era-tany zany samy manana ny finoana nentim-paharazana. Zay zany zava-misy. Ary tsy misy tsika olombelona mihitsy no fampitsara eto tsy azo atao ny fampitsara satria tsisy tompony marina tsika fa samy miezaka mamaly ny fanontaniana hoe avaiza dia maneno eto tany dia rehefa maty dia voaiza. Samy manana ny fomba hamaliana an'izay daholo tsika mianakavy. Ary ny zavatra nitsoahana eto Madiro Valo zany dia zao hoe ny antsika malagasy dia hoe tsika tsy miteny hoe maty fa ny antsika hoe lasa korazana. Zay ny antsika. Lasa razana zany tsika rehefa maty. Zany hoe tsika zany tafiditra ao anatin'ny jerim-piainana ny avy eo tatsinanana. Zany hoe ny fomba fijerevana fiainana dia boribory. Zany hoe lasa verina ny aloha indray isika. Dia isika ihany no laza hoe ny teo aloha, ny tany aloha. Dia lasa razana tsika rehefa lasa. Zany hoe miloha lalana zany hoe lasa any amin'ny lasa. Dia rehefa lasa any amin'ny lasa tsika dia lasa any amin'ny loharanom-poirana. Ary miantefa mipaka hatrany amin'ilay pahary izy. Dia ny antsika ny taranaka lazaina hoe zaza avy afara. Zaza any tsika zao fanontaniana hoe ahoana ny any aoriana any aoriana any tsika. Dia tsika zany lasa any afara. Ny ho avy any afara. Fomba fijeriny fotoana zay. Fa tsy hoe iainana andavanandro amin'ilay fiainantsika andavanandro hafa indray na izy. Fa ny amin'ny fomba fijeriny fiainana zany ao malagasy dia ny ho avy any afara. Izy zany hoe zaza any afara, avy afara zany. Dia ny antsika zany zay boribory manao ohatran'izao hoe lasa tsy ny antsika zany tsy hoe lasa hoe miandry ny fomba fijery ny avy any tandrefana mantsy dia hoe misy fiandohany dia misy fiafarany. Zany hoe tsipika manao ohatran'izao. Fa ny antsika boribory verina razana indray. Ohatran'ny bodista zany. Misy fifandraisana. Dia ohatra zao ao Madiro Valo zao dia le Zomba zao toerana misy loharano izy io. Dia eo zany toerana manakasina satria io ny toerana angataham-pitahiana amin'ilay pahary sy angataham-pitahiana ifampiresahana amin'ireo razana efa lasa. Ary ny tena zava-dehibe tao zay nenanay Isbekoto dia zao ny tenenin'ny Iadamalandy.
tonga eto reto zanatsika reto angatapitahina sy anao mba ilalana fa anao fikaroana eto ry zareo ka meo fitahina zava-dehibe zareo zany tsy nampitsitokotoko atsika hoe zao avary am'zao na avary am'zao na avary amin'ny toerana zao fa tonga de hoy izy zareo hoe zanatsika nandrona folo izy ary tena anisan'ny zava-dehibe ny ainana atao Madirovalo de zao io loharanom-pirioana lasa ao anaty onaona de io zany lasa toerana manakasina satria toerana ifanaraisarana am'ilay pahary sy ireo razana taloha de manakasina toerana fady noho izany ny zavaboary eo ny bibikely ny zavamaniry ny zavatra rehetrarehetra eo dia tsy misy mandoto na manimba de misy bibilava zay tao de hoe nisy piavy zany le piavy moa matetika tsy malala fomba tany de manimba an'le bararata maka an'le bararata de rehefa aveo mitantara hoe hitako le biby fa niaran-doza le piavy io nisy lozana azo azy zany de zay rehetrarehetra zay lasa ohatrany hoe le fomba tany no lasa miaro le karazana zavamananaina rehetra na zavamaniry io na biby io ao anatin'le tontolo le faritra misy any Iadamalandy zany zany hoe lasa voaro zany lay asa tanan-janahary Tantara marina